Za zay io herinandro ny angovo io dia fotoana iresahana amin'ireo mpanao raharaha rehetra amin'ny angovo momba ny ty sehatra ty. Inona moa no iresahana satria misy ny zavatra izay tokony atao, misy ny olana dia miara-miresaka daholo zany mpiambina antoka rehetrarehetra hoe inona ny vahaolana tokony ataontsika amin'ny ty sehatry ny angovo ty. Miresaka moa zay amin'ny atsipriany momba nyty délestage ty zay efa vaovao any amin'ny gazety rehetrarehetra any dia ny zavatra efa niteneniko teo dia hoe naka fepetra vonjimaiky ny tenanay zany niaraka tamin'ny mpiandraikitra tao amin'ny Jirama nampitombo ny stockny solika zany mba tsy hisy tsony ity délestage aloha eto Antananarivo ity. Dia nanomboka tamin'ny sabotsy teo moa zany dia tsy nisy tsony ny délestage teto Antananarivo fa tokony tenenina koa mazava marina any amin'ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy Antananarivo rery tsinona no mahazo délestage fa amin'izao fotoana izao dia mpiaramonina amintsika amin'ny tanàna enimpolo eto Madagasikara no voan'ny délestage isan'andro ka tsy maintsy mahita antsika vahaolana mba vita vahaolana maharitra amin'io délestage io. Dia izay zany no asa izay ho ataonay amin'ireo mpiombinantoka rehetra momba ny sehatry ny energia dia amin'ny teny tao moa zany hoe amin'ny zoma zany tokony verina eo ny ministra miteny hoe inona ary ireo vahaolana izay hita niaraka tamin'ireo mpandray raharaha rehetra eto amin'ity sehatry ny angovo ity. Ny zavatra niteneniko tao zany dia hoe miaraka tsika mipetraka eo ambony latabatra satria tsy maintsy miresaka an'ireo contrat momba ny famatsiana zany ny herinaratra ao amin'ny Jirama. Zay zany ny zavatra eo ambony latabatra eo anomboka androany arivo io resaka io dia raha ela indrindra zany dia amin'ny zoma tsika mahazo an'le vahaolana hoe inona zany ny fanaraha fa tsy maintsy misy vahaolana io misy vahaolana court terme io mazava ho azy ny vahaolana lavitreza dia ny fanamboarana tobi-pamokarana herinaratra vaovao zany efa any amin'ny programme nasan'ny ministera tokony tsika manamboatra tobi-pamokarana herinaratra vaovao ary reny tobi-pamokarana herinaratra reny moa dia ty hoe énergie renouvelable ty no ataontsika mba hialana zay arak'izay izy ny ty fiovana isan'andro ny vidiny solika ty zay miteraka olana ao amin'ny Jirama. Iny hevitra hoe fanafarana folika ao amin'ny Jirama iny zany dia hevitra ao ambony latabatra koa iny ho jerenay reny hevitra reny hijerenay koa ny resaka amin'ireo mpanao raharaha rehetra dia amin'ny farany dia zay vahaolana mety indrindra no apetraka tsy misy hoe vahaolana zay hoe aisaka fa tsy maintsy jerena daholo ny vahaolana rehetra mba tsy hisy tsony zany délestage zany eto amin'ity firenentsika ity. Ny teniny mazava tsara teo hoe ny vahaolana zany dia tsy azo ekena zany vahaolana zany satria mampijaly ny firenentsika, mampijaly ara-toekarena, mampijaly amin'ny momba ny sécurité, mampijaly momba ny asa rehetrarehetra izay atao any amin'ny fianakaviana tsirairay avy any. Dia anjaranay ministra sy anjaranay miaraka amin'ireo mpanao raharaha rehetra eo amin'ny sehatry ny angovo no mahita vahaolana amin'izany. Ny vahaolana ny fepetra vonjimaika izay efa nalaina fa tsy hoe ho alaina dia nampitomboana zany ny quantité any solika ao amin'ny Jirama mba azotsika mamokatra herinaratra amin'ny solika mba isoana zany an'le hoe tsy ampy rano ireo barragentsika ireo. Zay zany le fepetra vonjimaika efa voaray io dia efa nanomboka tamin'ny sabotsy zany no tsy nisy tsony ny délestage teto amin'ny tanàna Antananarivo. Zany resaka any Analakely zany aloha tsy miditra amin'izany ministra. Ny anay ny tanjona efa mazava ny objectif tanjona stratégique fa nolazaina teo misy roa atombo roa eny ny famokarana herinaratra teto Madagasikara amin'ny 5 taona sy 10% anatin'ny fianakaviana malagasy tokony mahazo herinaratra.
zany ny tanjontsika fa tsy hoe miresadresaka ny angakady lalana any akory dia apetraka tsara mitetika asa mba ahazonan'izany tanjo zany misy aksadimy teo zay efa masina hoe any no asina nitetika asa rehetrarehetra dia reny aksadimy reny mitarika anareo mba azavainareo amin'ny mpiaino rehetrarehetra hoe inona moa zany aksadimy mba hiasana zany mba ho tonga amin'ireo tanjona stratégique